Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alarobia faraka amby 30 ny volana Jolay ity. Ny rapsodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe izy ianao ary inona ny fantatrao. Ny tenin'Andriamanitra fanokafana dia ao amin'ny Jaona voalohany 4:4 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Tena zava-dehibe ny anananao fahatongavan-tsaina mandrakariva hoe izy ianao ao amin'ny Kristy, ary amely izany fahalalana izany hifeny zavatra rehetra momba ny fiainanao. Iray amin'ireo zavatra nampiavaka an'i Davida tao amin'ny testamenta taloha tamin'ny hafa izany. Nandresy ady maro Davida teo amin'ny fiainany. Tadidio ny fionany tamin'i Goliata. Rehefa nataotra ny Goliata ny miaramilan'ny Israely rehetra, anisan'izany Saoly mpanjaka mahery, dia hoy Davida, fa iza moa io Filistina tsy mifora io no hiaika ny miaramilan'Andriamanitra velona. Ao amin'ny Samuela voalohany 7:20 no misy an'izany ten'Andriamanitra izany. Ao amin'ny 5:70 dia nanoto izao izy: ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefona ary ny apinga, fa izaho kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny miaramilan'i Israely izay noaika anao. Ao amin'ny Samuela voalohany 7:15. Ny toyany dia notapahany Davida ny lohan'i Goliata, ary nitondra fandresena ho an'i Israely izy, na dia zatovo aza. Noheverina ho tanora loatra ka tsy mbola afaka hiady. Ny nahasamihafan'i Davida sy ny Israely hafa dia satria fantany hoe izy ary tonga saina amin'izany izy. Fantany ny fanekena teo amin'Andriamanitra sy ny Israely, ary fantany ny vokatry ny fanekena. Fa izay rehetra manohitra ny Israely dia manohitra an'Andriamanitra. Fantatry Davida izany. Ny sasany teo amin'ny Israely dia tsy nietsika tamin'izany fahalalana izany, ary izany nahatonga azy ireo ho resiny Goliata. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Hosea 4:4, faringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Afaka ary tokony handresy foana ianao. Afaka ary tokony handresy foana ianao. Izany ny fiainana nomen'Andriamanitra anao. Tokony ho fantatrao ireo famatsiana avy any an-danitra sy ny zonao ao amin'ny Kristy. Raha tsy fantatrao hoe izy ianao, dia ho sahirana ianao amin'ny fiainana. Ary raha fantatrao hoe izy ianao, nefa tsy fantatrao izay tokony atao amin'ilay fahalalana, dia mbola ho voadona amin'ny toe-javatra maro sy ny fahasairanana eo amin'ny fiainana ihany ianao. Noho izany, isan'andro miaina amin'ny fahatongavan-tsaina fa naterak'Andriamanitra ianao. Mitovy amin'ny fiainany ny ianao. Mitovy amin'ny fiainany ny ianao. Ambonin'o Satana ianao, manapaka ambonin'ny toe-javatra rehetra sy ireo singa eto amin'ity tontolo izao ity, saintsaino izany, sy ireo famarinana mitovy amin'izany izay ao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia andeha amin'ny fandresena tsy tapaka ianao. Aleloia. Izao dia misy vavaka izay anasako anao, izaho hiteny dia ianao amerina amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Ray malalo, misaotra anao nanao ho piray amin'ny natioran'Andriamanitra sy ny nanomezanao fandresena ao amin'ny Kristy Jesosy. Fantatro hoe iza ao amin'ny Kristy, ary mandeha amin'ny fahalalana ny zoko sy ny lovako ao amin'ny Kristy lehibe izay ato anatiko noho izay eo amin'izao tontolo izao. Lehibe izay ato anatiko